Miarabantsika rehetra indray natratra an'ity volana jona ity volany teny malagasy volany ankizy mety volany tsy fananam-bola ihany koa tsy fantatra aloha fa ao anatin'ny daoly zany rehetrarehetra izany eny ho an'ny sasany mety volana ity tsika ihany koa eto amin'ny Kirorika dia miezaka atao mahafinaritra izay volana jona izany hiaraka ao anatin'ny fandaharana Kirorika tsika aorianan'ny fampahalalam-baovao toy izao moa no anarahanareo an'izay fandaharana izay ndao ara hiditra ao anatin'ny ambangivangony mikasika an'izay vaovaon'ny fanatanjahantena izay. Vaovaon'ny rugby na ny baolina lavalava no anomboantsika ny fiarana ilana tsina aloha zany fa somary ratsiratsy kely eny tsy tsara moa fiotra amin'izay fa vao mainka anampiany tsiro vao mainka atao anatin'ny tao zany le izy petakorina ihany koa voantsiry avy eny faketsonana. Farany herinandro teo no natao teny amin'ny kianja rugby ny quart de finale ho an'ny 3e division rugby Vakinedina sy ny 8e de finale ho an'ny 1e division zany. Tanjona moa zany ao anatin'ity fifaninanana ity dia hoe fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava izay ary indrindra ihany koa fanomezana lanja ny baolina lavalava avy any amin'ny faritra satria matetika ny atao mpivoatany foana nomena lanja ao anatin'izany sehatra ny fanatanjahantena izany. Fa ndao ara ao anatin'ny itony fifaninanana itony zany omena sehatra ihany koa ny avy any amin'ny faritra. Ao rahantsika ny mikasika an'izay rugby Vakinedina izay. Totosa ny farany herinandro teo teny amin'ny kianjany rugby ny lalao ampahivadalana quart de finale ho an'ny sokajy 3e division sy ny ampavalondalana 8e de finale ho an'ny 1e division eo anivon'ny section Vakinakaratra. Tafiditra ao anatin'ny fanohizana ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara tao am-pilalaovana 2024 2024 ireo fihaonana ireo izay nahitana fandraisana anjara n'ireo kluba maro avy amin'ny faritra. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara dia tanjona lehibe ny ampiroborobo sy ny anamafisana bebe kokoa ny taranja baolina lavalava eo amin'ny section Vakinakaratra amin'ny alalan'ny fanatanterahana tsy tapaka ireo fifaninanana isa sokajiny. Eo ihany koa ny fikatsahana ny fahafahan'ny kluba sy ny mpilalao maneho ny talentany ary mampitombo ny avon'ny fifaninanana eo amin'ny sehatra nasionaly. Marihana fa anisan'ny faritra miezaka sy mamelona ary mampandrosatra ny rugby ny Vakinakaratra. Mitoraka izany ny fifaninanana ka samy manantena ny azo anaram-boninahitra sy solon-tena mendrika ny section misy avy ireo ekipa mbola tafajanona amin'ity azakazaka ity. Ka dia anatsara mandrakariva ny tanjona ho an'ny taranja rugby eto Madagasikara sy eto Antananarivo izay lalao farazay tian'ny olona indrindra izany rugby izany. Hatreto aloha anisan'ny mbola olana goavana ho an'ny taranja baolina lavalava sy ny fanatanjahantena ny foto-drafitrasa. Ho an'ny baolina lavalava dia ny terrain zany na ny kianja zany tena hoe olana be ho an'izy ireo satria manao eo daholo ny club rehetrarehetra efa miisa 3 kanefa dia ny kianja iny mety hoe tsy 3 fa latsak'izay fa ny kianja dia miisa anankiray zany na 2 faravabetsany zany hoe tsy dia afaka manao fanazarantena betsaka zany ireo ekipa ireo ka anisany mahatonga ny vokatra ho ratsoratso kokoa na ihany koa tsy araka ny tena ilaina. Tsara aloha manamarika fa ny fanazarantena ny tena anisany mitarika ho an'ny fandrosoana sy ny azahoana vokatra tsara ho rahantsika ny mikasika izay. Anisan'ny olana lehibe mbola manakana fivoarany taranja baolina lavalava eto Madagasikara tsy fampian'ny kianja sy ny foto-drafitrasa manara-penitra. Na maro aza ireo kluba sy mpilalao manerana ny nosy mbola vitsy ny toerana afaka andraisana ny fifaninanana sy fanazarantena amin'ny fomba mendrika. Matetika dia kianja ray no adin'ny ekipa maromaro ka miteraka fahasahiranana eo amin'ny fandaharam-potoana sy ny fikarakarana. Na eo aza izany rehetra izany dia mbola hita hatrany ny ahavon'ireo kluba sy mpilalao anohy izany fifaninanana izany. Porofony fitiavan'ny malagasy ny baolina lavalava sy ny finiavana ampandroso ity taranja ity manerana ny nosy. Nareo karakara inona tena mbola olana sejanareo amin'izao? Somary mbola maromaro ihany ny olana resaka kianja moa zany ny tena olanay ary ny angatahanay dia mba hisy fijerena manokana ho an'ny section satria ny section tompo dia mamely tena. Tsy misy famatsim-bola eto sy eroa tsy manana sponsorine fa dia mamely tena izay vola azy eo no entina tambatambatra mba hividianana an'ireo loha izay nampanantenana an'ireo kluba ireo dia ny omby mifaha sy ny trophée maro samihafa.
dia izay no mangatahana amin'ny fédération rugby malagasy ary ny fitondram-panjakana hoe mba hanohana anay amin'ny resaka terrain aloha voalohany indrindra kianja ary ireo pitsopitso maro samihafa dia ny fitaovana ampiasainay ao anivon'izany section izany. Raha ny baolina lavalava no resantsika dia anisany mitondra avy ny fonina pirenena izany hoe rugby izany manana anjara toerany ny malagasy zany ao anatin'izay hoe taranja baolina lavalava izay tamin'ny taona 2014 tany ary ho an'ny sokajy vehivavy zany dia efa tena hoe nahazo fandresena mihitsy tao anatin'izay hoe baolina lavalava ho an'ny fifaninana ny resam-pirenena izay misy anefa ny fanatsarana tokony atao ary mbola maro zany fanatsarana tokony ho atao izany ao anatin'izay sehatra izay satria mila misandratra misimisy kokoa izay taranja baolina lavalava izay ary tena be mpitia ny rugby eto amintsika raha tsika mikasika izay. Anisan'ireo taranja mitondra avy ny voninahitra Madagasikara eo amin'ny sehatra resam-pirenena ny baolina lavalava. Na eo azany tsy fampian'ny fitaovana sy ny foto-drafitrasa dia mbola mahavita mametraka ny anarany Madagasikara amin'ny firenena matanjaka raha ho an'ny aty Afrika. Anisan'izany ny Maki sy ireo club hafa. Navita zava-bita lehibe ny ekipa pirenena. Isan'izany ny fandresena nanoloana ny Namibia tamin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 2022. Vokatra nahasarika ny sain'ny tontolon'ny rugby maneran-tany izany. Ohatra ny rugby malagasy rehefa teknisianina avokoa ny ankizy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary hita ny avolentan'ilay ankizy ary fanirianay moa izany dia ny hoe hamoaka ankizy ato anatin'ity section ity mihitsy mba ho lasa any amin'ny makina international mihitsy izany ny tanjona. Anisan'ireo taranja mitondra avy ny voninahitra Madagasikara eo amin'ny sehatra resam-pirenena ny baolina lavalava. Na eo azany tsy fampian'ny fitaovana sy ny foto-drafitrasa dia mbola mahavita mametraka ny anarany Madagasikara amin'ny firenena matanjaka raha ho an'ny aty Afrika. Anisan'izany ny Maki sy ireo club hafa. Navita zava-bita lehibe ny ekipa pirenena. Isan'izany ny fandresena nanoloana ny Namibia tamin'ny fiadiana ny amboaran'ny Afrika 2022. Vokatra nahasarika ny sain'ny tontolon'ny rugby maneran-tany izany. Ohatra ny rugby malagasy rehefa teknisianina avokoa ny ankizy ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary hita ny avolentan'ilay ankizy ary fanirianay moa izany dia ny hoe hamoaka ankizy ato anatin'ity section ity mihitsy mba ho lasa any amin'ny makina international mihitsy izany ny tanjona. Tafiakatra 9-10 ireo club nandray anjara amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara tao am-pilalaovana 2020-2022 eo anivon'ny section vakana karatra. Maneho ny fitomboan'ny hafalian'ireo tanora sy ny club amin'ny taranja baolina lavalava izany ary proof fa mbola anisan'ny fanatanjahantena manintona ny mpilalao sy ny mpankafy maro ny rugby amin'ny faritra iny. Toizantsika ao anatin'ny rugby hatrany fa révélation no niantsona izy ireo an'ity anaran'ity fifaninanana ity natao teny amin'ny kianjany Maki Andotam-pianaka teo izay fifaninanana izay fair play na révélation zany anisan'ny hoe natao anaran'ity fifaninanana ity. Inona ny antony hoe natao révélation zany satria ireo ekipa tsy afaka tsy lany tsy miatrika ny fifaninanana tompondakan'i Madagasikara zany dia miatrika an'ity révélation ity. Eo ihany koa anatin'ity fifaninanana ity ijerena ireo sangany tanora sanga mana-talenta ao anatin'izay hoe baolina lavalava izay ka izay indrindra no antony niantsona ny anarany toy izay. Rahantsika ny mikasika izay. Tontosany sabotsy lasa teo teny amin'ny kianjany Maki Andotam-pianaka ny lalao manasa-dalana amin'ny fifaninanana fair play sy révélation. Fifaninanana natokana ho an'ireo ekipa tsy tafiakatra hiatrika ny fiadiana no tompondakan'i Madagasikara tao am-pilalaovana 2020-2022. Tanjon'ity fifaninanana ity dia hanomezana sehatra ireo club sy mpilalao mbola mila mifaninana sy manatsara ny traikefany mandritra ny vanim-potoana. Efa enim-bolana izao nisian'ny fifaninanana ary mbola isenimbolana anohizany izany milohany ny famaranana tanteraka. Araka ny fanazavan'ny mpikarakara dia zava-dehibe ny fisian'ity fifaninanana ity satria manampy amin'ny fitazonana ny ahavon'ny fifaninanana sy fanomezana fotoana ilalaovan'ireo mpilalao tsy tafiditra amin'ny championnat nasionaly. Manome sehatra isehon'ireo talenta vao misondritra ihany koa izy ity ary izany indrindra noho tsy hafidanana ny anarana hoe révélation. Nisongadana tamin'ireo lalao notanterahana ny ahavon'ireo ekipa sy ny finiavany aneo ny fahaiza-manaony. Raha mbola andrasan'ny mpankafy kosa ny toyan'ny fifaninanana dia mbola hitondra fifanitsanana sy fivoaran'ny rugby malagasy mandritra ny embolana ho avy. Androany izy satria mba hampilalaovana an'ireo tanora zany satria asalasena hoe teo amin'ny embolana teo ny championnat kanefany mbola misy embolana malalaka zany dia nasina zany dia misy zany ny quart de finale tanterana androany dia ny finale. Ny zotra lara-dalàna ny lalao androany nafinaritra ny lalao nanjaka ny fair play tsy sisy ny rombony fa dia
Toetsantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena baskety no an'izantsika an'izay ny NMB zany no resantsika. Natao teny amin'ny kianja mitafo Ankoay Akorondrano izay lalao famarana ny NMB sokajy lahy sy vavy izay toy izao ny mikasika izay raha toa ka hiasa no mivoaka mpandresy ho an'ny vehivavy ary kosa fandrefiala no mivoaka mpandresy ho an'ny lehilahy. Rahantsika ary mikasika izay. No tanterahany ny sabotsy 3 mety eo ny lalao famarana ny NMB sokajy lahy sy vavy izay natao tao amin'ny kianja Ankoay Akorondrano. Samy nampiseho endri-dalao tsara avokoa ny ekipa niatrika izany. Ho an'ny vehivavy dia ny Asa sy ny Lucardo ny fandona ka ny batany amboara ny Asa tamin'ny isa 2-20 no 2-10 izay Jessica no MVP tao anatin'izany. Raha ho an'ny sokajy lahy kosa dia ny fandrefiala sy ny NBE no ny fandona ka ny fandrefiala no ny batany amboara rehefa naresy tamin'ny isa 4-20 no 7-20. Ulrich fandrefiala no MVP tao anatin'izany. Le équipe anankiefatra ireo ngambany efa hitahitantsika hoe matetika ny fandona tany amin'ny 5 section. Azo lazaina hoe anisan'ireo 4 mamiratra indrindra eto Analamanga ry zareo. Matoa zay no zavatra misy dia afo kokoa ny teknika eo amin'ny zareo. Tsara fanomana zareo nanomboka tany voalohany ary hita izany ao anatin'izao famaranana izao hoe petrapetraka ny baskety apetraka zareo. Any fandrefiala zao dia miezaka ry zareo amin'ny contre-attaque. Ny NBE dia hita fa misy ny 3 points ny fameno sy ny spilalao hafa ao anatiny. Reny tsy hoe tonga ho azy fa matoa hoe misy dia fanomaniny zareo efa hatrany amin'ny voalohany. Any solontenany Analamanga mandeha manao ny championnat national zany raha ny tokony izy dia ny izay rehetrarehetra tonga teo amin'ny carré, zany hoe tonga teo amin'ny demi-finaliste. Mahatokony manana ekipa 4 zany tsika ny vehivavy dia ekipa 4 ny lehilahy fa ao anatin'ny fandaminana moa zany zay satria mandinika hoe raha azo atao ny mangataka ny fédération hoe mandefa ekipa mihoatra dia ho tanterahany zay satria ny any amin'ny faritra ndray misy ekipa rainy anazy ny soloteny. Netsika nefa ny hitanareo tsara hoe avoleta kokoa ny eto anivon'ny Analamanga. Raha ekipa 4 tonga demi-finaliste reo mihoatra an'izay na tonga carré na nanao quart na nanao 8e de finale azo lazaina foana hoe fa avoleta daholo ny any dia afaka miatrika ny national foana. Dia izay moa no mbola efa ampiasana fédération fa dia 8 eo toy. Nisy tsy fifatohana ary ny analefaka ny fiarovan-teny raha ho an'ny ekipa ny Lucadro raha nambaran'ny coach an'izany ary mila amboarina tsara zany eo ihany koa moa zany effectif mila tsaraina raha nambaran'ny coach hatrany ary somary kelikely izy ireo raha mihoatra ny mpifanandrina amin'ny Asa zany tao anatin'izay hoe effectif izay ka mety anisan'ny tombony ho an'ny Asa izay fananany effectif maro sy mpilalao efa tena hoe ambony sy mananatra-kefa izay. Zany nefa dia efa miomana sady ihany koa amin'ny fandaharam-potoana manaraka satria tsy natao ampiova sy hanimba ny moraly ireny hoe tsy fahazahoana ny finale ireny. Eny mety hoe simbasimba kely any aloha zany satria hoe finale ny resaka eto misy mitomany ny sasany rehefa ao anatin'izay sehatra ny fanatanjahantena izay ao anatin'ny fitiavana avokoa zany satria sady fitiavana no atao izay fanatanjahantena izay. Ho an'ny Asa kosa dia tena faly be rehefa nanontaniana hoe fihetsam-po dia tsy maintsy mamaly zany hoe faly dia ohatran'ilay mpivarotra ihany hoe tsy ohatran'ny tamin'ny herintaona ny tsena fa tsy dia nandeha tamin'ity. Rahantsika ary mikasika an'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny coach ny Lucadro sy ny mpilalao ny Asa. Raha ho an'ny mpanazatra ny Lucadro dia nisy fikoropahana ho an'ny ekipan'izy ireo ka nahatonga ny vokatra lasa nisy elanelana. Mbola mila ampiana ihany koa ny ekipa mandrafitra ny ekipanay hoy izy satria mbola tsapa ny fahabangana ary hita taratra ny ambony kianja izany. Raha ho an'ny mpilalao ny Asa kosa dia afa-po ary faly izy ireo tamin'ny fandresena azon'izy ireo efa miomana sahady ihany koa ny amin'ny fandaharam-potoana manaraka. Ny tsetsehana an'ilay lalao famaranana aloha somary mafimafy kely ihany. Nisy lesika maromaro teo amin'ny défense zay somary natoritory kely dia teo amin'ilay pane. Tsy niasiraka pane ilay ankizy dia moko tsy tafavoaka mihitsy zay tamin'ilay tir ouvert. Tsy nafahan'ilay tira zany tsy assuré ilay tira dia zay no tonga ilay somary nanano sarotra kely taminay. Fikoropahana kely teo amin'ilay ankizy
hoy efa nisy fotoana 2 points sisa teo dia somary nikoropaka kely le ankizy dia very le baolina dia contre attaque dia maty dia zay mahatonga le izy lasa telo. Miaraka ny kotra amin'izay dia tena hoe isan'andro satria le adversaire koa tsy hoe faible be fa tena name maximum koa zareo fa zay koa tsy nanaiky an'le izy. Misy pression ihany zay fa hainay gérer an'le izy dia nety le baolina. Anaovana championnat de Madagascar dia mikotrana foana moa zany ny basen'io aloha tsy maintsy hoe mikotrana. Ho an'ny baolina kosa no anaovatsika ny fiarahana zany ny Coupe de Madagascar zany tafiditra ao anatin'ny 16e de finale ny fandaram-potoana ny Coupe de Madagascar amin'izao fotoana izao. Nafana ny lalao teo amin'ny AS Sainte-Anne sy ny FC Premium zany ary tena hoe Premium tokoa ilay mpifanandrina aminy satria dia nitsaraka tamin'isa ohatra ny ohatra hatramin'ny 90 minitra tany amin'ny minitra faha 20 amin'ny 100 tany vao natafiditra ny baolina ny AS Sainte-Anne nafana izy ireo mivoaka mpandresy tamin'ny sara ny ohatra resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne ho ratsy. Ias Coupe Madagascar enina amby 20 tafiditra amin'ny 16e de finale nafana ny lalao teo amin'ny AS Sainte-Anne sy ny FC Premium ny famaly ny fanafiana kanefa tsy natafiditra baolina ny rotota teo amin'ny minitra fa 90 araka izany dia niditra tamin'ny fanalavam-potoana izy ireo ka teo amin'ny minitra farany 20 vao natafiditra baolina ny AS Sainte-Anne izay baolina nampidiry ny Donatien tamin'ny lohany. Sarotra hoe ny mpanazatra ny AS Sainte-Anne ny lalao iny satria dia tena nanao baolina ihany koa ny Premium. Ny AS Sainte-Anne ihany koa dia efa miomana sahady amin'ny lalao miverina ny play-off izay atao ny alarobia ho avy izao any amin'ny kianjany Elseco Plus bypass. Dia izao kosa ny voka-dalao anatin'izay 16e de finale Ias Coupe izay. AS Sainte-Anne sy FC Premium nisaraka tamin'isa 2-0. Ajesa Iasy Saint-Gabriel nisaraka tamin'isa 5-0. Disciple FC sy FCB Valala nisaraka tamin'isa 2-2. Iuska Foot sy CFC 3 nisaraka tamin'isa 2-2. CFF Andorany Foot sy ny FC Reserve nisaraka tamin'isa 4-0. Tena zany tsisy hoe misozona ohatran'izany satria ny resana tamin'le ekipa zany hoe tellement coupe io misy surprise foana. Dia tokony hoe ametraka zany amin'ny voalohany tamin'ny voalohany première mi-temps zany tsy tafiditra le bandy tsy haiko hoe inona ny antony. Dia deuxième mi-temps moa zany raha vao le adversaire zany raha vao ohatran'ireo raha vao tsy mahafaty ianao dia mahazo aina izy. Dia zay zany zavatra niseho teo. Io zany tsy sambanina zany amin'ny tellement coupe zany tsy sambanina fa nametraka kosina tamin'le élément io koa moa zany isany anatin'le 11 type ohatran'izany satria mbola misy match amin'ny larobia zay dia micalculena arakaraka an'izay zany le olona nampidirana. Satria any amin'ny larobia ny tena hoe fahitako azy mety raha hoe ny vodilarana ny adimafy ny mpanafika ihany kosa tena tsy voatotra zany hoe tsy ampy raha fijery ko azy hoe milieu récupérateur mety mitombona hoe fijerina ety ivelany. Mety mitombona ihany zany satria le milieu tamin'ny voalohany zany milieu mbola tsy dia garaka firy reny zany nanatina match. Dia iny moa zany misafidy araka le tena teo mbola misy match zay any amin'ny larobia. Dia le adversaire koa moa zany tena mankasitraka le adversaire fa tena manao azy tena misy hoavo zany l'équipe an'le Premium tena manana hoavany zany izy raha tsy miova reny tena misaotran'le adversaire zany fa manajy anazy tanteraka zahay zany tanatin'iny tellement coupe. Amin'ny larobia moa zany efa hita iny zany match aller fa hita koa izy tamin'ny Ligue 1 teto. Tsara anay zany sisa mametraka hoe le stratégie afana mandresa anazy fa afaka resena tsara izy. Motora izy nandresy teto taty tamin'ny taninay terrain neutre ny Elseco samby tsisy tompony io zany le terrain. Dia zay tsy mitandrina eo zany no hitany karatra eo zany zay tsy mitandrina anatin'ny match reto. Fa hiezaka zany zahay azo fandresena amin'ny larobia. Handball kosa no anoizantsika ny fiarahana satria dia nitotosaina tamin'ny 7 hatramin'ny faraiky amby 30 mety eo ny fifandanana IHF zone 7 Océan Indien izay firenena 5 no nandray anjara tao anatin'ity fifandanana ity Madagascar, Mayotte, La Réunion, Comore ary Seychelles zany anisany nandray anjara tao anatin'ity fifandanana ity. Raha ho an'ny Madagascar dia tsara ny vokatra satria podro ho an'ny AQ sokajy cadet sy ny sokajy junior izay da ho arahantsika ny resadresaka sy ny
mikasikasika an'izay fifandanana IHF Trophy zone 7 izay. Fifaninanana iraisam-pirenena IHF Trophy zone 7 Océan Indien notontosaina teto Madagasikara ny fafito amby roapolo hatramin'ny faraiky amby telopolo mety eo tao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fifaninanana iraisam-pirenena IHF Trophy 2026 zone 7 Océan Indien izay nikarakarain'ny Fédération Internationale de Handball IHF sy ny Fédération Malagasy ny Handball. Sokajika lehilahy mpandray anjara amin'izany Madagasikara, La Réunion, Mayotte ary Comore. Ho an'ny junior kosa Madagasikara, Seychelles, Comore ary Mayotte. Niaro ny vonina Madagasikara ny ekipam-pirenena malagasy sokajy tanora lehilahy. Etsika ara-panatanjahantena lehibe ity izay manandratra ny asin'ny handball sy ny tanora ary ny fanatanjahantena eto amin'ny firenena. Samy nahazo fandresena avokoa ny AQ sokajy gadesy junior ary nahazo ny tapakila hiatrehana ny fifaninanana continental izay atao any Togo ny volana septambra izao. Nanjaka tanteraka ny AQ tao amin'ny Palais des Sports raha niatrika izany lalao famaranana izany ny fandona tamin'ny La Réunion ho an'ny sokajy gade nandresy tamin'ny isa 4-30 toy izany ihany koa ny U20 rehefa nandrisan'ny Mahoré tamin'ny isa 4-30 voninahitra lehibe ho ny filohan'ny handball izay fandresena izao ary toy izany hatrany niezaka. Hatreto aloha dia mbola manao antsoava hatrany ny fédération ny handball amin'ny fotodrafitrasa ahafahana mahazo vokatra tsara kokoa. Ny zone 7 zany io zany aty amin'ny ranomasimbe indiana izay ahitana mpandray anjara ahitana Madagasikara, Mayotte, de Comore, Seychelles, La Réunion. Ireo zany mandray anjara amin'ity zone 7 IHF Trophy ity. Ny ekipam-pirenena malagasy aloha azo lazaina io manana fahaizana ihany par rapport na amin'ny ekipa Mayotte na La Réunion na Comore manana fahaizana ihany izy satria azo lazaina zao junior zao raha amin'ny groupe misy anazy tonga dia voalohany ny cadet na dia hoe de fait ny ohatran'izay azo lazaina manana fahaizana ihany satria samy tafiditra ty final izy roa satria tafiditra ty final daholo ny ekipa. Ny fanantenako zany amin'izao tonga dia raha ny junior tena fa manan-tena be fa ny cadet zany adversaire tena enjana indrindra ny La Réunion. La Réunion tena adversaire indrindra enjana amin'ny cadet fa raha ny junior aloha tena tokony ena tonga dia hitako hoe azo tsika. Ny handball zany raha ohatra hoe eto Madagasikara azo lazaina hoe mba ohatrany hoe atao hoe vao sondrandray hoe atao hoe santry tena lazana anazy satria le problème manko etan'arivo zao eto Madagasikara zany infrastructure tsy manana lazaina tsy manana infrastructure zany le handball zay zany le problème eto. Io zany rezana zany hoe mba resana amin'ny tompona andraikitra mba hisy infrastructure zany aty amin'ny handball. Toizantsika amin'ny hazakazaka bisikileta ny vaovao ny fanatanjahantena zany dia ny cyclisme natao teny Maremasay izay fifaninanana izay natratra 30 no nandray anjara atao anatin'ity fifaninanana ity izay misy sokajy minime VSR dia misy ihany koa ny piste élite vétéran zokony zandriny zany ohatrany hoe hafahafa ihany hoe vétéran zokony zandriny zany hoe za zany zao vétéran zandriny zany zao ny amin'izao fotoana izao dia raha nambarany filohan'ny cyclisme moa zany dia nilaza izy fa mila fanohanana tena ngeza zany cyclisme izany eto amintsika satria dia mbola tsy manana ny moyenne aloha zany Madagasikara hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena kanefa dia manome toky kosa izy ireo fa ho alaintsika izay moyenne izay ary aka ekipa ameno an'izay moyenne izay ahafahana miatrika fifaninanana iraisam-pirenena. Ndao raha antsika mikasika izay. Nisy ny fifaninanana azakazaka bisikileta izay natao teny Maremasay ho an'ny championnat Analamanga. Natratra 30 ny mpiazakazaka nahitana sokajy U5, minime, VSR, vélo simple routière, piste élite féminine, vétéran zokony zandriny. Efa misy ihany koa ny fanomanana ny championnat national atao amin'ny faraiky amby roapolo ny volana jona ho avy zao. Ho an'ny piste élite atao amin'ny lalan'ny RN1 sady fanomanana ny championnat Océan Indien izay atao amin'ny La Réunion ny volana septambra ho avy zao. Tanjona dia ny ampiroborobo ny hazakazaka bisikileta ary indrindra anandratra avy ny lazan'ny Madagasikara.
tsapatreto ny filoha fa tsy ampy ny fifaninanana andraisan'ireo atleta anjara ary mitovy amin'ny Cameroun ny fanatanjahantena eto amintsika dia ny etomanana no isan'ny olana voalohany amin'izany ka tsy maintsy manao ny ezaka rehetra izay vitany izy ireo amin'ny fifanampiana isy araka izany ny fifaninanana interligue ahafahana mahita sy manandratra ireo avy amin'ny faritra hafa araka ny nambaran'ny filoha dia mbola mila ezaka lehibe ny siklisma ary miratratrarina ny moyenne kanefa mametoka izy ireo fa ezaka ampifondrina ireo ekipa ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Tsy ampy compétition internationale ny tanorantsika amin'izao zay nahatonga ny ligue n'Analamanga nanohana an'ireo ligue faritra satria manana atleta ry zareo nefa ny hoety manana hanaovana compétition zany tsy misy dia tsy maintsy niezaka izahay eto Analamanga hampandrosiny any amin'ny faritra dikan'izay hisy zany compétition interligue atoato efa nandeha ny Ambohitra ouverture androany koa ny ouverture ny any Morondava andeha zany ny any Tsirabe ndray Atsoatsy amin'ny volana o zao volana juillet zao ny rodirodiny arivo zay mazava ho azy fa nahatrany amin'ny faritra raha andray anjara eto daholo koa saina tanandrosa ady ny any amin'ny faritra satria nangetaetanareo championnat n'Analamanga zay tsy azonareo atao ny andray anjara amin'io fa ho avy zany androdorody amin'ny volana juillet efa hitanareo ato anatin'ny calendrier ny ligue ty zany ny fandaharam-potoana rehetrarehetra amin'ny tao filalaovana 2026 ny letan'ny cyclisme aloha zany mbola mafimafy ny lalana satria raha ohatra ka hoe 42-45 moyenne ny any amin'ny ampitan-dranomasina atsika eto zany mbola eo amin'ny 38 de moyenne zany izany mbola ezaka be fa io tsy azo tonga dia hoe mandingana indray mandeha tonga dia 40 de moyenne fa mandeha par étape le izy fa amin'ny taona ho avy zany mampanantena zany ligue n'Analamanga fa hiara-iasa manokana amin'ny resaka fédération mba ahafahany mpandray anjara rehetra zany mba au moins hisy équipe anankiray complet andeha hivoaka zany amin'ny taona ho avy mino fa ho tratrany 42-43 moyenne. Ny taranja échec no an'izantsika ny vaovao ny fanatanjahantena nataony sabotsy teo teny amin'ny IKM Antsahavola ny fifaninanana izay antsoina hoe tournoi scolaire FMJE enina amby roa arivo izay 10% no nandray anjara tao anatin'ity fifaninanana ity zany hoe ireo sekoly nandray anjara tsara aloha manamarika fa sekoly tsy miankina avokoa ireo tonga namaly ny antso tao anatin'izay fifaninanana izay efa miomana ihany koa ny fédération amin'ny tournoi de qualification championnat du monde scolaire ka raha tafita amin'izany moa tsika dia atika an'izay fifaninanana avoleta izay ny filohan'ny fédération ny échec no hiaraka amintsika. Notontosaina ny sabotsy 30 Mey lasa teo ny tournoi scolaire FMJE 2026 tao amin'ny IKM Antsahavola. Natratra 10% ireo nandray anjara tamin'izany nahitana sokajy lahy sy vavy U8, U10, U12, U14. Système suisse faharetany 12 minitra miampy 10 sekondra 7 round. Tao anatin'ny fifatohana tsikitsika fifandonana ara-piralahiana no ny atrehan'ireo ankizy izany fifaninanana izany. Efa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'ny fédération échec ihany koa ny tournoi de qualification championnat du monde scolaire phase continentale africaine izay atao ny fahenina sy ny fafitony volana jona ao amin'ny bibliothèque nationale Anosy. Izany hoe raha mahazo ny tapakila amin'io isika dia hatrika an'izany fifaninanana avoleta izany izay atao any Cape Town, Afrique du Sud ny fahenina hatramin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay 2024. Ny kategoria misy dia latsaky ny 7 taona, latsaky ny 10 taona, latsaky ny 12 taona ary latsaky ny 14 taona. Matetika moa zany hatramin'izay misy ny latsaky ny 9 taona sy ny 12 taona. Sinasina lesy tamin'ity taona ity noho ny resaka logistika sy ny fitsonjovana an'izay hoe tsara ny kalitaon'ny tournoi izay tanterahana izay satria be loatra ilay ankizy mandray anjara dia somary miferana kely aloha tamin'ity. Sekoly nandray anjara tamin'ity zany misy raiky amin'ny 10 izy ao. Dia sekoly tsy miankina daholo moa zany izy ireo école française, anglaise. Zay zany ny tena ankabeazany isany mpandray anjara dia mahatratra teo amin'ny 150 teo ny mpandray anjara tamin'ity tournoi scolaire ity. Ny tanjonay aloha zany ny fanatanterahana an'ilay tournoi scolaire misaligny aloha zany zay amin'ny FIDE satria ny zareo nametraka hoe ty taona 2026 ty dia natokana ho an'ny ampiroboroboana manokana ny échec à l'école dia betsaka zany ny programa ho tanterahana fa anay hoe
misaligné amin'izay sy manandratra avy zany an'ilay taranja satria io taranja io ankoatra masport anazy dia ho tsy éducatif ihany koa izy io. Toy ihany aloha zany misy ny tournoi de qualification tanteran'ny fédération amin'ny herinandro amin'ny 6-7 juin. Io qualification io zany ahafahantsika misélectionner ny équipe nationale ny tournoi scolaire par équipe. Ny équipe tsy ne par équipe zany izy io tournoi scolaire de qualification anaovana stage Afrique io manana amin'ny championnat du monde scolaire 2e édition. Zany hoe hatramin'izay nisy nanaovan'ny fédération internationale zany dia vao fandroany amin'ity taona ity zany no misy ny championnat du monde scolaire dia andray anjara amin'izay Madagasikara raha ohatra ka hoe tafita soamantsara moa anatin'ilay qualification Afrique. Tombony lehibe ho an'ny ankizy ny mandray anjara ao anatin'ny fifaninanana tahaka itony satria ahafahany mivelatra sy misehatra amin'ny fifaninanana hafa ny fifaninanana tahaka izao ary indrindra ihany koa moa zany hoe fanakalotra kefa dia eo ihany koa hoe fahazarana satria rehefa zatra miatrika fifaninanana compétition sy tournoi ianao dia lasa tsy dia mitantaina intsony zany hoe le pression zany lasa miena kokoa dia tsara foana zany asina fifaninanana betsaka ahafahan'ny ankizy mahita ny hoe aiza ihany koa moa zany hoe nivoany ireo hoe mihoatra amin'ny ankizy hafa dia ilaina foana izay fifanakalozana izay. Raha tsika ary no mikasika izay. Na afa-pony ankizy ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana tahaka itony satria ahafahana izy ireo mahita ny fahaizan'ny mpifanandrina aminy ary ihany koa ifanakalozana traikefa. Mila miatrika fifaninanana matetika ny mpilalao mba hizarany amin'izany. Mila fampiroboroboana ny eseka ny ampianarany ary manampy be amin'ny fianaran'ny ankizy ny filalaovana izany satria dia mila fifantohana sy fitoniana tanteraka ny eseka tsaparaka izany fa mamiratra ireo ankizy tia sy milalao ity taranja ity. Un an et demi. Jessie. Souknay. 1448. Fananao tournoi tany ivelany sa mbola teto any ve sa fanana tournoi tany ivelany tany en Afrique. Efa firy tam'izany? 9e. 9e efa tsara be zany? Ie. Zao androany indray manao dia maresy sa resy androany satria nahoana ny vokatra? Fauteuil sa resy. Resy teo? Ie. Inona natovanao resy? Na mes pièces. Tamin'ny 6 ans nanomboka angamba. Dia fanao efa telo taona zany zay manao izay? Ie. Dia fantatro hoe firy ny alohanao? Classique 1448 de rapide à 0. Isa no nampianatra anao échec dia nanino ianao lasa tia échec? Messi. Messi sokona be zany? Ie. Efa nanao fifaninanana tany ivelany ve? Ie. Aiza nanao? Afrique. Dia naresy sa resy tamin'izany? 21e sur 91. Efa tsara be kosa zany. Dia amin'ity mbola hanao any Afrique indray sa ohatrany ahoana? Za andeha hanala CPE. Nala CPE? Farany dia ny UEFA zany hoe ho an'ny mpitia fanatanjahantena dia tsy dila mihitsy zany UEFA zany tamin'ny sabotsy teo ny fifaninanana tamin'ny fito hariva ho an'izay tsy nanatrika tany an-trano dia efa teo ambodin'ny telefaonina teo raha ho an'ny manana ny application dia ndao fa hijery an'izay fifaninanana izay avokoa ny rehetra dia ny PSG sy ny Arsenal moa zany tonga final tao anatin'izay C1 izay fifaninanana européenne ambony indrindra izay na azo kitana roa ny PSG rehefa nahazo fandresena tamin'ny herintaona nahazo fandresena tamin'ity taona ity tamin'ity taona ity aloha zany dia tany tamin'ny penalty tir au but no nahafahana andresy eny penalty ihany koa nisy zay no nahafahana nasahala nisy dia raha aveo nanao tir au but dia naresy tamin'nisy efatra no ohatra ny PSG tao anatin'izay championnat d'Europe izay ho arahantsika mikasika izay sy ny sary izay ho arahantsika ao anatin'izay daoary. Nahazo ny kitana faharoa ny PSG zay taretin'ny Dembélé sy Luis Enrique izay lalao famaranana nataony sabotsy teo tamin'ny fito hariva ora teo Madagasikara kianjany lalaovana tao amin'ny Pukas Aria. Arsenal no natafiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fahaenina tamin'ny Kavertz. Aveo kosa dia nanasahala ny PSG rehefa nahazo fahadisoana tao anaty surface de réparation ka nahazo penalty izay nitakan'ny Dembélé. Nisaraka tamin'ny Saresra io nandritra ny 90 minitra ka niditra tamin'ny fanalavam-potoana ary dia nifarana tamin'ny tir au but ka 4-3 no nibatan'ny PSG ny amboara. Nanindry ny PSG tamin'ny possession sy ny tir saingy mafy ny vodilaharan'ny Arsenal. Tsara ny manamarika fa samy nahazo amboara amin'ny fifaninanana andraisana anjara avy ireo ekipa ireo.
Zay ihany koa no mamarana ny kirorioka zany tamin'ity anio ity somary betsabetsaka ny élément antsika misy avaly teo eo izy zany hoe somary fenofeno zany ny vaovao ny fanatanjahantena teo ny fanadezana raha tena hoe vaovao ny fanatanjahantena no resana tena lava be ary misy ary ny fahita lavitra ny ivelany zay tena hoe miresaka momba ny fanatanjahantena fotsiny misy vaovao foana ao fa tsisy hoe banga zany noho izany raha ny fanatanjahantena dia tena lava ary azo resahana mivelatra be mikasika an'izay fanatanjahantena izay. Raha misy ny fiara-miasa tianareo atao anatin'izay fanatanjahantena izay aza misalasala mihitsy miantso anay miresaka dia ataontsika izay fiara-miasa izay. Mirary soa antsika rehetra aza misaraka amin'ny MBS fahita lavitra sy ny MBS radio.